Amaranantsika ny resaka baolina kitra dia ho an'ireo sokady zandrany kosa indray izy ity ara-dalana ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny kluban'ny IFOMAC na Young Football Amadera izany izay ikajy ireo zavaboary indrindra fa ireo biby tsy azo avoaka eto Madagasikara izany. Miara-miasa amina fikambanana iray any ivelany ihany moa ity club ity ary karakara faninanana iraisam-pirenena izay rahany amin'ny kluban'ny Paris Saint-Germain. Iara-dalana ny baolina kitra sy ny fiarovana ireo sokatra eto Madagasikara. Anisan'ireo ekipa mitaiza tanora any amin'ny faritra Arivo Mamy sy ny manodidina iny ny IFOMAC na ny Young Football Amadera Club. Saika ireo ankizy sairana avokoa no tezaina sy ampianarina ny baolina kitra ao amin'ny ity club ity. Tsy ny fitazana ara-batana fotsiny no tovozon'ireo ankizy ao amin'ny club fa isan'ny tanjona goavana ihany koa ny amolavola ireo ankizy ho tonga olombanina. Anisan'izany ny fampianarana azy ireo aikajy ny tontolo iainana sy ny fiarovana ireo biby tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Zanatsika izay zaza sahirana amin'ny IFOMAC amin'ny resaka nareo zany araka fanatanjahantena izay efa matianina amin'ny IFOMAC fa izahay kosa samana natiora dia hitondra amin'ny resaka hoe fanetanana miarovana ny zavaboary indrindra zany ny sokatra. Izy raha malala zava-misy amin'ny sokatra Madagasikara ireo zaza ireo atao hoe ambassadeur any firovana ny sokatra reo anaiza alehany hitanareo ngamba le logo SOS Tortue isan'io zany ny akanjon'ireo ankizy zao fisakinanao baolina ireo ankizy zao zany iresaka aminao miara-manao baolina azy hoe izahay dia miaro ny sokatra eto Madagasikara na ireo koa mbola hoentiny any ivelany any miaraka amin'io akanjo io ary zay le teneko teo misy écotournoi international eto izay misy soutien institutionnel dia ministère ny ala sy ny tontolo iainana ministère ny fanatanjahantena ary fédération ankitra mba asehoana fa ny ankizy afaka ihany koa hiaro tontolo iainana dia mbola kely hitondra zany zavatra any ao sehatra ny fanatanjahantena satria ny fanatanjahantena misy atao hoe fifanajana sy firaisan-kina. Noho izany indrindra no nahatonga ny IFOMAC iara-miasa amin'ny Salamandra Nature sy ny SOS Tortue izay any Frantsa ny foibeny. Dingana eritreretin'ny IFOMAC ary ny ikarakara faninany raisam-pirenena amin'ny taona 2024 izay rahany miara-miasa amin'ny kluban'ny Paris Saint-Germain sy ny kluba hafa ihany koa any Frantsa. Mifaraneto ny fandarana mahery amin'ity alina ity tsy adinay ny misaotra anao any tokantrano any nahatra nijeratra amin'ny farany tamin'ity alina ity eto ihany koa izay dia efa mirary anao sy mirary antsika rehetra sahady ankalaza ao anatin'ny famendrihana tanteraka ny fetiny fahaleovantena ny 2024 volana Jona ho avy izao. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahana ny veloma mandram-piona amin'ny herin'ny anao toy izao indray isorana ny botika CMA nampiakanjo anamenada tamin'ity androany ity sorana ihany koa ireo namana rehetra teknisianina niara-niasa natotosany fandarana mahery hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandram-piona amin'ny herin'ny anao toy izao indray.